ho avy ny farandro ary ho tsarain'Andriamanitra isika. Hiposako aminareo ny masoandro ny fahamarinana. Raha misy tsy miasa, aoka koa izy tsy hihinana. Ny faharetanareo no hamonjenareo ny tenanareo. Amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ry Kristianina havana, faly miarabantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandarana vatsim-panahy eto amin'ny radio Don Bosco. Mirary soantsika menakavy mba samombany fahasoavan'Andriamanitra. Efa amorona makany amin'ny famaranana ny taona liturjika ny fiangonana, ary amin'ny lahady herin'ny androany dia efa fankalazana sahady any Kristy mpanjakan'izao tontolo izao sady famaranana ny taona liturjika. Androany alahady fa 7 mandava-taona amin'ny taona dia mitondra ny loha-hevitra hoe ho avy ny farandro ary ho tsarain'Andriamanitra isika. Mila fiomanana izany. Ao amin'ny boky Malaki toko 7:7 ka hatramin'ny 20 tapany 20 dia manambara mazava Malaki mpaminany fa hoe hiposaka amin'ireo olo-marina ny masoandro ny fahamarinana. Ireo olona ireo dia somary sanganehana satria manantena fitsarana eo no eo miandro valisoa mandritra ny androm-piainany. Ny anarana hoe Malakilo dia midika hoe mpitondra hafatra. Tonga tamin'ny fotoana niverenandreo Babo tany Babilôna izy. Tamin'izay dia maro ny mpanao ratsy ny tsy voasazy fa itsikiny vitana indray azy. Ny olo-marina izay mifikitra tamin'ny tompo anefa toa voahenjika, ary mpiavonavina sy mpanao ratsy dia velom-panantenana. Ireo no antsoiny mpaminany hoe mpiavonavina satria manohitra an'ireo izay mba mitoky amin'ny tompo sy ireo izay mitandrina ny lalàny ary ireo izay mikazaka ny tsara kanefa tsy mahita valim-pitia. Nambaran'ny Malaki ary fa ho avy amin'ny fotoany Andriamanitra ary hanjavona avokoa tomololo ny mpiavonavina sy ny mpanao ratsy rehetra. Ho an'ireo izay mitandrina ny anaran'ny tompo kosa dia ahitan'Andriamanitra izay mpitsara marina izy ireo mba amin'ny fitahiany rehetra. Mbola ho avy zany andro zany kanefa tena ho avy tokoa. Manoloana izany dia mampirisika antsika Malaki mpaminany fa manomana zava-tsy ho antsika Andriamanitra. Tsy ho tompony teny farantsony ny ratsy, tsy tokony ho kivina ho very fanantenany sy kapino, fa ho avy Jesosy ny heriny andrava ny herin'ny maizina, ny herin'ny ratsy, ny herin'ny fahafatesana, hitondra famonjena ho antsika izy. Ary ambaran'i Jesosy mazava tsara fa ny famonjena dia tsy natao ho an'ny mpino ihany fa kosa ho an'ny olon-drehetra. Ny any andrasan'i Jesosy amintsika dia ny mba hibebaka sika tsirairay avy ka ho vonona ahazo izany famonjena izany. Tamin'ny andron'ny masin-Paoly dia nihevitra ny olona fa ny fiverenan'ny tompo na ny farandro dia zavatra ho avy faingana. Noho izany dia aleo tsy miasa fa miandry izay higadonany. Nananatra mafy an'ireo Tesalonisiana no masin-Paoly ka niteny hoe izay tsy miasa aoko izy tsy hihinana. Rentsika izany ao amin'ny vaky teny 2 ao amin'ny taratasy 2 ny masin-Paoly apôstôly ho an'ny Tesalonika ao amin'ny toko 7:7 ka hatramin'ny 12. Teo anatrihan'ny fiandrasana amin'ny farandro dia tsy nitory tamin'ny teniny fotsiny masin-Paoly sy ny namany fa nijoro modely izy ka ny tena mihitsy no nakany Kristy modely. Ho an'ny sasany manko dia mihevitra mihitsy fa hoe tsy tokony hanao ninninina intsony fa aleo dia miandry izay higadona amin'ny farandro sisa. Tsy mila miasa, tsy mila manomba-tombana intsony andao hanao an'izao na andao hanao an'zary. Ny teny mafy azy ireo masin-Paoly nanitsy azy ireo nijoro modely izy ka niteny fa izy ara miasa mandrakariva mba tsy ho enta-mavesatra ho an'izay olona mandray azy. Nanasa azy ireo izy mba hiasa azoany ihany kohanina fa tsy sanatria akory hidonana am-poana. Enjana sady mafy mihitsy aza ny teny masin-Paoly ho an'ireo kamo hoe izay tsy miasa aoko izy tsy hihinana. Eo am-piandrasana amin'ny farandro dia tsy tokony hiraviravy tanana isika kristianina fa mila miaina sy mijoro ohatra fakataka mandrakariva eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika. Amin'ny evanjely androany indray ao masin-Luka toko 2:15 ka hatramin'ny 7 dia mampirisika antsika Jesosy hanana faharetana. Ny faharetanareo no hamonjenareo ny tenanareo izy. Misongadina ny loza isan-karazany. Izy faharavan'ny tempolon'i Jerosalema, isy ady, anoanana, fanenjehana sy ny sisa. Inona ny tokony ataontsika raha manoloana an'izany? Tsotra ny valiten'i Jesosy, miaina am-pinoana sy am-paharetana. Variana mijery ny akanton'ny tempolo ny mpianatra ary mevitra fa dia tsy ho potika mihitsy io tempolo io
satria fanatitra sarobidy. Fa i Jesosy kosa dia niteny hoe ho avy ny andro andravanareo zavatra rehetra izay hitanareo reo, ka tsy avela hisy vato mifanongoy eo izay tsy horavana. Taitra ny mpianany ka nanontany azy avy hatrany hoe rovina no tongo izany? Valy teny tsotra no navaliny azy ireo. Tandremo sao vao fitaka anareo, fa maro ny ho avy isandoka ny anarako ka nao hoe izao no izy, ary efa akaiky ny andro, aza manaraka azy. Ary raha mandre ady sy fikomiana anareo, aza taitra. Fa tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa mbola tsy ho tonga miaraka amin'izay akory ny farany. Fampiomanana no nataon'i Jesosy. Ny tena zava-dehibe dia hoe mila miomana, mila manohitra ny tahotra, mila manohitra ny ratsy, mila mivonona ary mila mino koa fa eo anelantsika mandrakarivo Jesosy. Eny fa na dia namadika aza ireo namany akaiky, i Jesosy kosa dia tsy nivadika fa niaro sy nitondra azy ireo ho amin'ny fiainana tena izy. Mety misy amintsika koa variana mijery bika manendrika. Za ty tsara, ihany nary bôgôsy, ihany na manan-karena, za manana-karena sy ny sisa. Mananatra antsika Jesosy ry havana fa ireny bika manendrika ireny, reny fananana rehetra reny, reny trano be sy ny sisa reny dia ho foana ho rava avokoa ireny. Ny zavatra tsy mety levina dia ny tempoly, izany hoe ny fontsika, satria ao Jesosy no monina isakitsika mandray ny teniny, mandray ny vatana mandrany amin'ny kominio. Ankoatr'izay dia hainy Jesosy tsara ny mpianany, hainy tsara koa izao tontolo izao sy ny filany. Vatany tsara fa tsy handray ny fampianarany daholo ny olon-drehetra, fa misy ny hanohitra izany, ary mety hiafara ny fanesoana ny fanenjehana andreo mpianany azy izany, ka nampionana mialoha izy hoe ho samborona ianareo, ho enjehana, ho entina amin'ny sinagoga sy any an-tranomaizina, ary atolotra mpitondra noho ny anarako. Ny mpianatra dia tsy ambony no mpampianatra, ary tsy misy hafa aminy anefa, satria fampianaran'i Jesosy no rampitany izy ireo. Fantatry Jesosy tsara anefa fa ho faty eo ambany fahefa-mpamono olona izy. Nanoro sy nakairan'ireo mpianany nataony mba hanana finoana sy tsy ho lavolefina fa haritra trany, indrindra moa hijoro vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Hoy izy hoe izany no tonga aminareo dia mba ho vavolombeloko ianareo, koa mijoroa ary mahireza, fa ny faharetanareo no aminjenareo ny tenanareo. Na izany aza nefa dia nanome toky azy ireo ihany koa Jesosy tamin'ny filazana fa tsy mila manahy ny amin'izay holazainy izy ireo raha mitoetra ao anatin'ny vavaka, raha mbola misokatra amin'ny fanahy masina, satria ny fanahy masina mihitsy no ilaza aminy izay zavatra holazainy. Ary rehefa manokana fotoana hamakiana ny bokin'ny apôstôly sika, dia hitantsika taratra tsara ny fahamarinan'izany. Toa ny zavatra iainan'ireo apôstôly no iainantsika ihany koa ankehitriny. Mila mijoro vavolombelon'i Jesosy tsika ry havana. Ny tena vavolombelon'i Jesosy izany dia mitandrina ny tenin'Andriamanitra sy miaina azy. Raha misy dia tandrina ny teniko izy, hoy Jesosy ao amin'ny Masin-dajoany 7:7-20. Arak'izany ry kristianina havana, tsy tokony hampangovotra antsika ny fiheviny faharandro na ny fahatongavan'i Jesosy, fa kosa tokony hampiomana antsika mba ho fotony sy toe-panahy mendrika no hitsenantsika an'izany. Tsy tokony hatahotra fa mila manaky-po amin'Andriamanitra mandrakariva, satria an'Andriamanitra rery ihany ny ampitso. Izy no mandahatra ny zavatra rehetra, izy no mametra ny faharandro ho an'ny tsirairay. Rehefa maty ny olona iray dia izay ny faharandro ho azy. Ho antsika mbola velona kosa dia mila miomana sy miandry ilay faharandro ho antsika. Tsy misy mahalala ny daty na ny ora hiviany zanak'olona, hozy ny soratra masina. Ireo izay milaza fa ho avy ny faharandro hoe rehefa misy rivo-doza dia zay ny faharandro hoe lainga daholo izany. Jesosy mihitsy no miteny fa hoe miomana, miambena, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora hiviany zanak'olona. Dikan'izany dia aoka antsika ho tony, nefa koa aoka hiomana ho vonona amin'ny fahatongavan'i Jesosy. Angataharo ny fahasoavan'Andriamanitra hanova ny fontsika hibebaka mba hiverina amin'izy tompo isika, hiaina amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana, ka ho vonona hijoro vavolombelon'ny finoana eo amin'ny fiarahamonina misy antsika, amin'ny toe-panahy feno fanantenana sy feno faharetana, satria ny faharetanareo no aminjenareo ny tenanareo i Jesosy. Kosa miary tahian'Andriamanitra ary mifampivavaka isika mianakavy. Ombantsika mianakavy any ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Dia tsodrano antsika ny Andriamanitra mahaifa ny zavatra rehetra, ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Hitantana ny diantsika ny Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.